Fandroso tamin'ny atrikasa tetsy amin'ny restaurant GR androany ny avy eo anivon'ny antoko FFF na ny Firaisam-pirenena hoan'ny Fahafahana sy ny Fandrosoan izay tarihin'andriamatoa Radavidson Andriamparany moa ity antoko ity tsara ny manamarika fa iray amin'ireo kandida ilaza hilatsaka amin'ny filoham-pirenena filoham-pirenena ny lehilahy. Ny anandratra ny Madagasikara anatin'ny Firaisam-pirenena no tanjon'ny FFF na ny Firaisam-pirenena ho an'ny Fahafahana sy ny Fandrosoan izay tarihan'ny filoha nasionaliny Radavidson Andriamparany izay Nanantanteraka atrikasa mba amorina ireo mpikambana mpitarika avy eto Antananarivo miisa 700 eo androany. Ny tanjona dia ny anapariana ny foto-kevitra ijoroan'ny FFF sy ny fifandraisan-dahatra. No amafisy ny Radavidson Andriamparany fa ny fahendrena sy ny fahaizana amampahalalana no lova tsara indrindra ary tsy vola velively no tadiavina. Nambarany fa raha ny vola no tadiavina dia efelany tenany no tsy teto Madagasikara intsony no niasa. Raha tsy aivina dia anisan'ny nitondra ny fifampidiniana nazahoana mafantrosan'ny Madagasikara tamin'ny fotoan'androny ity ministry ny tedi-bola sy ny fitantanam-bola teo aloha ity. Fa izaho no mitondra sy mitady ny fifampirarahana rehetra na mafana ny trosan'ny Madagasikara. Rehefa tsy ministry finansa intsony ka nividy an'iny izay nanapaka ny firaisana tamin'ny FMI Banque mondiale. Tsy izany nividy na ny anankiray voalohany na anankiray faharoa. Azaina nasorana ao amin'ny ministère finance efa laza hoe tsy mety izany satria mbola nisy plan anankiray teo azo mitondra ao ampiasaina. Ny karazany aitratra ny fijeriko an'izany 60 millions de dollars zany ny 600 milliards FMG. Kasi 1 milliard koa zany. Sy 1 milliard FMG zany. Tsy any anatin'ny budget matsakana. Dia ho avoaka fotsiny amin'izao. Tsy nanaiky an'izany zany atao raboraraka zany. Ny sekretera jeneralin'ny FFF dia nitondra ny fomba fijeriny ny fanemorana ny fifidianana. Ny FFF moa zany tsy mametraka polémique amin'ny resaka daty. Fa raha atao afaka ray volana dia efa vonony FFF. Ka tsy mametraka olona amin'izay hoe nahemitra izy fa izy fotsiny ohatrany hoe tsy dia mety aminay hoe maninona ilay daty efa ny fanarahana rehefa avy eo ahemitra anay fa na zany na tsy zany vonona foana ny FFF ninona ny daty tsy hany ny olana. Ny FFF aloha dia nieritreritra hoe aza ribribena rehefa vahoaka eo tenenina hoe ny filoham-pirenena mandeha aloha dia deuxième tour miaraka amin'ny législative dia zao andreo hoe tsy mety fa alefa ataoko hoe fandanim-potoana zany tsy tokony zany nieritreritra hoe rehefa rosotsika manome daty efa misy fandaram-potoana mazava tsara dia atao izay tanteraka an'izay fa tsara le vahoaka. Nanamafy ity farany fa mbola tsy fampelezan-kevitra no atao ary tsy olona no indraindraina fa ny foto-kevitra izay ijoroan'ny FFF dia ny fahamarinana amin'ny fomba fitantanana izany, amin'ny fomba fijery ary ny fanomezan-tanana amin'ny asa izay atao.